indrindra ny tsy fandriampahalemana misy amin'izao fotoana izao nandroso sosikevitra izy ireo Nanatitra taratasy teny amin'ny Ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ireo mpandraharaha ara-toekarena Malagasy. Mangataka fiaraha-midinika momba ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara izy ireo. Miroro tanteraka ireo mpandraharaha manoloana ny firongatra ny tsy fandriampahalemana toy ny fakana-keriny. Hangatanay ny ambidirana ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny fikaroham-baolana ny tsy fandriampahalemana hoy ny filohan'ny vondron'ny mpandraharaha Malagasy na ny GEM Noro Andriamamonjy Arson. Nanambara kosa ny ministra tazafiarmon fa hoentiny amin'ny ambaratonga rehetra mifanandrify azy ny sosikevitra ka hitadiavana vahaolana maharitra. Iatsona fivoriana fandaminana ny tadiavana vahaolana mahakasika ny insécurité ty tena olana ho an'ny rehetrarehetra izy ty ary tsy misy afaka miala amin'ny izy na fitondram-panjakana na ny secteur privé ny vahoaka ray manontolo dia olany vahoaka ray manontolo ny insécurité dia iroso amin'izay zany ny fanjakana amin'ny araka amin'ny satria saisie amin'ny alalan'ny PPP dia organisena arak'izay ny fa raha mitady sehatra ambonimbon'ny PPP moa ny secteur privé dia ojeren'ny fanjakana indray ny sehatra andamina azy raha tokony ohatra PPP ny sehatra andamina izy fa naveriko eto koa fa ny fitondram-panjakana dia tsy mandry alina mitady vahaolana amin'ny SP. Raha ny fanindrin'ireo mpandraharaha izay tonga tetsy amin'ny ministera androany dia tokony hisy ny fivoriana lehibe iaraha-midinika eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena hitadiavana vahaolana amin'ity tsy fandriampahalemana ity. Tolo-kevitra izay iverina fa hisy vokany satria efa tena mampikaikaika ny vahoaka hatreto ny resaka tsy fandriampahalemana.